Coucou daholo, Ezra Rina no fampitafa amintsika amin'izao fotoan'izao amin'ny fiainana moa rehefa manao zavatra dia ilaina fahasahina, ilaina ihany koa finoana ary ihany koa risika sy fivononana. Dia ilaza androany hoe amin'ny artiste vaovao dia izany hoe vao manomboka nisangan'asako aho dia izay album Elohim Allo izay hira fiterana, hira fiankofana évangélika izay efa disponible ho antsika rehetrarehetra en CD audio eny amin'ny internet, Facebook, YouTube, TikTok. Dia voalohany aloha dia asaiko anao hisabone amin'ny page Facebook Ezra Rina, mbola tsy ao anatiny ianao, dia amin'ny compte ihany koa YouTube izay efa mandeha foana, misy vidéo any, misy hira any, dia asaiko anao hitsidika amin'ny page ary hisabone. Dia izany tsy ho ela dia hikarakara conférence de presse miaraka amina tambazotra anankiray, dia ao aorianan'io hanomana concert évangélique, averiko hoe concert évangélique izay hanehoana sy hiprésentena ny album Allo izay misy hira fito ao anatiny kanefa misy bonus ihany koa ao anatiny. Dia tahintompo daholo tsika hikomunikeko amintsika eo ihany, tsy ho ela raha sitrapon'ny tompo samy tahin' Jesosy.